Mandringa ny fitantanana ny firenena raha toka tsy hiara-iasa ary tsy hifanaraka ny fahefanam-panao lalàna sy ny fahefanam-panatanteraka hatramin'izao anefa tsy mbola misy ny fandaharam-potoana raikitra ho an'ny eo anivon'ny anteny mera-pirenena. Mbola mianto ny asa eo anivon'ny anteny mera-pirenena. Fotsiny tableau misy ny fandaharam-potoana ny anteny mera-pirenena ao anatin'ny fivoriana ara-potoana ny amin'izao fotoana izao. Miroso kosa ny fifandresen-dahatra eo amin'ny samy parlementaire momba ny firisonana tsy amin'ny fifanarahana miaraka amin'ny fahefanam-panatanteraka. Ary amin'izao fotoana izao dia efa mipetraka ary miasa ny voamera amin'ny sanany teknika sy politika eo anivon'ny parlemanta. Ny commission aloha mipetraka amin'izao fotoana izao. Ny commission zao napetraka zareo dia jerena zay maromaro tsy raisana zay. Fa raha tsy izay maromaro tsy raisana zay zany mitaky zavatra maro ao anatin'izay. Ao ny ampo politika tsy maintsy ampidina ao anatin'izay zavatra zay. Tsy maintsy apetraka le valeur-ny antoko zay manana député. Tsy maintsy jerena hoe firy ny isan'ny volo parlementaire tsirairay ahoana mipoany ahoana fomba hijerena hiconsiderena an'izay fa mety tsy hitovy kosa hoe bon député ray sy député roapolo ohatra ao anatin'ny betsaka zavatra condition tsy maintsy mipetraka anatin'izay tsy maintsy non raha hiditra amin'izay hoe tsy maintsy miditra an'izay majorité parlementaire vaovao zay tahaka ny endriky ny PNP ireny raha hiditra amin'izay mazava tsara zay resaka raha hiditra amin'izay conditionnel ka raha oviana izy aloha tsy maintsy atao ao anatin'ny fotoana ivoriny raha tsy diso ao fa kely sisa fotoana mety roa herinandro mahery kely eo fotoana ivorina dia tsy maintsy ao anatin'ny fotoana io ka raha sanatria tsy vita zay zavatra zay dia tsy maintsy misy ihany koa ny extraordinaire zay apetraky ny satria hitako hoe mbola aty zany tsy maintsy mandalo fazy voalohany io atsika dikan'izay mbola ato amin'ny anteny mera-pirenena zany aty hevitra amin'izao fotoana izao zay vao mipetraka le pacte entre ny any amin'ny présidence sy ato amin'ny anteny mera-pirenena ka izay zavatra zay nefany mitaky fotoana nefa le fotoana fa kely sisa za mahita mety hisy fivoriana tsara fotoana zany zay lalam-panorenana fefanaona maritra n'izay tsara hoe misy fomba maro fanandirana zay raha tsy teny fotsiny afaka atao fanangonana sonin'ny député io ny roa pahatelo ny député raha manao sonia zay dia afaka misy indray fivoriana tsara fotoana. Raha ny fanazavana ny ten'Andriamatoa sy teny Andriana Solony Haiko tsy afaka miasa irery ny filoham-pirenena fa mila maro anisy eo anivon'ny anteny mera-pirenena. Tsy maintsy manana solombavam-bahoaka mihoatra ny Atsasa-Manila, resy lahatra miaraka amin'ny filoham-pirenena vao afaka mahazo ny jina ho an'ny famarina toerana filoham-pirenena ery Rajaonary Mampianina. Mbola fanontaniana mipetraka hatreto azo izay ve filoham-pirenena eo anivon'ny anteny mera-pirenena. Raha ny fantatra dia mbola mijanona amin'ny fandresen-dahatra aloha eo amin'ny samy vondrona parlementaire ny misy eo anivon'ny anteny mera-pirenena amin'izao fotoana izao.